ny zanaka manana ny fiainana, izy io zanaka io Jesosy Kristy io. Fa zay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no toetra ao aminy. Fahatezeran'Andriamanitra no toetra ao aminy ho anahy raha tsy mino an Jesosy ny fahatezeran'Andriamanitra no toetra ao aminy. Na tsara toetra tahaka an'inona, na manao soa tahaka an'inona, na mamoky olona tahaka an'inona rehefa tsy ako amiko Jesosy, ary rehefa tsy manana finoana an Jesosy aho, fahatezeran'Andriamanitra no toetra ao. Fahatezeran'Andriamanitra no toetra ao. Tsisy lalana fa tsy Jesosy ihany. Amen. Tsisy lalana fa tsy Jesosy ihany. Tsisy fiainana fa tsy Jesosy ihany. Tsisy fahamarinana fa tsy Jesosy ihany. Halleluja. Jesosy ihany. Averiko ihany zay. Averiko ihany zay Jesosy ihany. Tsy ny témoin de Jéhovah, tsy ny mormon, tsy ny branamiste, tsy ny musulman, tsy ny hindou, tsy ny bouddhiste, tsy ny animiste. Tsisy mahazo ny famonjena fa ao amin'ny Jesosy ihany. Amen. Ao amin'ny Jesosy ihany. Mila midika ao amin'ny Jesosy. Halleluja. Very zay tsy manana an Jesosy. Very zay tsy manana an Jesosy. Zay manana an Jesosy manana fiainana mandrakizay. Manafaka anao Jesosy anao. Manafaka anao Jesosy anao. Manafaka anao amin'ny tahotra Jesosy. Manafaka anao amin'ny farahity Jesosy. Manafaka anao amin'ny tebotebo Jesosy. Ny voro-manidy reny an-tsamo izy jereo fa reny tsy misy, tsy zavatra ataony reny. Tsy mamafy reny, tsy mijinjy reny, tsy mitaona ho any an-tsokotry reny, ary tsy manampony. Fa velony reny. Andriamanitra miasa mikarakara an'ireny. Jereo voninkazo eny an-tsana, voninkazo tsara tarehy. Tsisy inona atao amin'ireny. Andriamanitra miandry reny. Dia ireny androany reny hitanao, rapito tsy hitanao tsony. Andriamanitra nefa miandry reny. Dia ianao mamono ireny. Azonao ve zany? Raha tsy Jehovah manao trano miasa foana ampanao azy. Raha tsy Jehovah miambina ny tanàna miaritory foana mpiambina. Zava-ponao anao ny alipany sy ny fomaray. Fa zany rery zany omen'Andriamanitra mba lalana na dia matory azy. Lazaiko anareo fa fahasoavana miaraka amin'ny Jesosy. Fahasoavana miaraka amin'ny Jesosy. Tena hoe fahasoavana na fahasoavana miaraka amin'ny Jesosy. Sarobidy ianao eo anatrehany. Fa zao fotsiny nyteneny hoe mampianesa ao amiko, miantehera ao amiko, manampy anao zavatra rehetra. Manampy ho azy zavatra rehetrarehetra. Halleluja. Manampy ho azy zavatra rehetrarehetra. Tena hoe ianao mihoatra lavitra no voro-manidy eny an-tsana. Feno fahatsarana, feno famirapirata, mihirahira. Mideran'Andriamanitra. Ianao mihoatra lavitra amin'ireny fa tsy fantatrao. Ianao mitanondrika, ianao mihoatra. Mivorona misiotsika, mivorona mihirahira. Ianao nefa mihoatra lavitra amin'ireny hozy Jesosy. Manino ianao tsy mihirahira? Manino ianao tsy midera azy? Manino ianao tsy mankalaza azy? Fataro marina, fantatrao marina, marina nafaka anao tsy hoatena. Halleluja. Ao anatin'ny ady sarotra dia mihirahy. Ao anatin'ny fanenjehana dia misioka. Ao anatin'ny olana sy ny sedra maro miderahy. Mankalaza, manomeza voninahitra an Jesosy. Amen. Fa tsy hoe iandy hivaha, iandy hilamo, zay vao hidera sy ankalaza. Fa fiainam-piderana ninona mitranga, ninona miatra. Deraiko ny Andriamanitra. Fa avo indrindra io lehibe io, tsy mahafoy anay io. Miazo ranahatra amin'ny farany io. Inona zavatra mitranga eo na inona zavatra miatra eo. Miantoka anazy zato isan-jato io Jesosy Kristy malara. Tena tia napetraka amintsika tsara zany, zany famarina zany ao anatintsika. Fa tsika raha reka nosanosa, matahotahotra mitebiteby. Tsy ny fitebitebenao no hanova zavatra. Tsy ny fakarosanao ny anovan'io. Tsy ny fanaovanao mody malahelo ny anovan'ny toe-zavatra. Fa mifalianao ao amin'ny tompo. Filipianina 2:5-5. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Fahasoavana na mitsenanao. Fahasoavana ny itazomananao. Fahasoavana ny itahinanao. Amen. Fa raha vo ianao mieritreritra hoe noho ny fahatsaranao, noho ny ezakao, dia lasa tsy vita Jesosy ny famonjena teo amin'ny azy fizarena. Fa tsy misy ezakao io.
tsy misy ezakao, tsy misy etsika avy aminao io fa Andriamanitra daholo manao zavatra rehetrarehetra. Ary mihoatra lavitra noho izany ianao, mihoatra lavitra noho ny voro manidina, mihoatra lavitra noho ny voninkazo eny an-tsaha, zay tena hoe feno fahatsarana. Mba horaisinao zany famarinana zany, mba horaisinao zany famarinana zany, dia ozy ianao androany hoe sady midy ao anatenan'i Jesosy aka iny. Hoanao zay manana complexe d'infériorité, hoe za ty dia ratsy, za ty dia zao, spesiala nanaovan'i Jesosy ianao. Salama fa sika mitelopolo amin'izany. Fahendrena, fahagaga, mahagaga, mahatalanjo nanamboarana anao, spesialy ianao anatrehan'i Jesosy. Tsy mitovy amin'izaniza, ary sarobidy ao anatrehan'i Jesosy. Aza mianteritra amin'ny herinao sy ny fahatsaranao sy ny fahaizanao sy ny fahalalanao, miantery amin'i Jesosy, miantery amin'i Jesosy, miankiny Jesosy. Karakaraky mikinanao aminy, mikinanao aminy, mikinanao aminy, asonao fiadanana. Karakaraky mianteranao aminy, mianteranao aminy, mianteraheranao aminy, asonao fiadanana. Aentitra mihitsy Jesosy rehefa manambara mitory aza manahy, aza matao. Halleluja, halleluja, halleluja. Matoky an'i Jesosy ve ianao? Matoky azy tsara ianao? Faty Jesosy rehefa matoky azy ianao. Faty Jesosy rehefa tena matoky azy ianao, rehefa tena mianteratra aminy ianao. Dia hoy Jesosy ianao fa asehoko azy. Asehoko azy kely no mazao. Amen? Tsara tompo e. Tsara, tsara. Tsy te hiresaka afa-tsy Jesosy. Misy pôle tsy te alala ny minina teo aminareo afa-tsy Jesosy ihany. Dia izy maty teo amin'ny azy fitsiny. Jesosy fotsiny. Jesosy fotsiny dia ampy. Dia izao, Jesosy rehefa hazavana, mampahira zanao. Jesosy rehefa hazavana, mampahira zanao. Fa maro be ny jamba amin'izao fotoana. Maro be ny jamba amin'izao fotoana. Ary mila fampahiratana. Ary alohan'ny hampahiratra izay jamba, ianao mampahiratana Jesosy ianao. Ianao mampahiratana Jesosy ianao. Raha isika io tena Andriamanitra ao Jaona toko fahasivy. Jaona toko fahasivy a. Jaona toko fahasivy. Afatra ikoveraka amintsika tena mifantoka sasy. Tsy ho lava ny teniko. Tsy ho lava ny teniko fa mba mihery ianao sy mikasika anao Jesosy. Misy afatra tena hoe mbola tena anavaoantsika indray ao anatin'ity Jaona toko fahasivy. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba aratry ny fony voateraka. Ary ny mpianana nanontany azy hoe rabo, iza moa nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe tsy ny ray aman-dreny, tsy io lehilahy io nanota na ny ray aman-dreny, fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro aho, raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavana izao tontolo izao. Rehefa nilaza zany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny roro dia nahosiny ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha sasao ny masonao any amin'ny fariny Siloa izay atao hoe raha tiky ny ray. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay nifanolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe tsy ity fa ala nipetraka nangataka. Hoy sasany izy ty, fa hoy sasany tsia fa tahaka azy ihany. Ary hoy kosa izy izao izy. Dia hoy ny olona taminy, ahoana nahiratany masonao?
ary izy namaraka nanao hoe ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao fety dia nanositra ranomasoko ka nanao tamiko hoe makanisa ny Siloa maka sasao ny masonao koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra ary hoy ny olona taminy aiza moa zany lehilahy zany ora lehilahy tsy fantatro ary ilay jamba taloha dia nentiny tany amin'ny fariseo ary tamin'ny andro sabata no nanaova Jesosy ny feta sy nampahiratany ny mason'raha lehilahy ary ny fariseo koa nanontany azy izay nahiratany masony dia hoy izy taminy nasy ny feta ny masoko dia ro sasako ka nahiratra aho ary hoy ny fariseo sasany tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany satria tsy mitandrina ny sabata izy hoy ny sasany ataon'ny lehilahy mpanota ahoana no fahay manao fahagagana toy izany dia ny saratsainy izy ary hoy indray izy tamin'ilay jamba ahoana no ilazanao azy fa nampahiratra ny masonao izy dia hoy izy mpaminany izy ary amin'izany ny jiosy tsy nino azy ho efa jamba ka nahiratra ambara-piatsony iray aman-dreniny ilay nahiratra ka nanontany hoe zanakareo moa ity izay lazainareo fa ateraka jamba ko nanao ahoana no nahiratany izao ny iray aman-dreniny namarika nanao hoe fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba fa tsy fantatray izay nahiratany izao ary tsy fantatray izay nampahiratra ny masony izy ihany no antanio efa lehibe izy aoka izy no ilaza ny amin'ny tenany izany teny izany no nolazainy ray aman-dreniny satria natahotra ny jiosy izy fa efa nifanaiky raha teo ny jiosy fa raha misy manaiky azo Kristy dia horoahana hiala amin'ny sinagoga izany no ilazany ray aman-dreniny hoe efa lehibe izy koa izy no antanio dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe omeo voninahitra Andriamanitra izay mahalala fa mpanoty zany lehilahy zany fa izy namaly hoe tsy fantatro na mpanoty izy na tsy zavatra iray no ihany ny fantatro jamba teo aloha fa mahiratra aho izao dia hoy izy taminy inona no nataony taminao nahoana ianao na anao ahoana nge no nampahiratany ny masonao dia namaly izy hoe efa voalazako taminareo raha teo fa tsy niaino nareo nahoana no te hiaino indray ianareo moa te ho mpianako va ianareo dia nanevateva azy izy ka nanao hoe ialano mpianana fa izay mpianatry Mosesy izay mahalala fa Mosesy no tenenan'Andriamanitra fa ny amin'izany lehilahy zany dia tsy fantatra izay ny aviany raha lehilahy namaly azy hoe mba mahagaga tokoa lahy zany fa tsy fantatrareo izay ny aviany nefa nampahiratra ny masoko izy fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanoty fa izay mivavaka aminy sy manao sitrapolo no emoana ary zay dia tsy mola refa nisy nampahiratra ny masony izay teraka jamba raha tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany dia tsy mahefa nainona izy ary namaly ireo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'ny ota ialahy ka ialahy indray va no mampianatra anay dia noroahany izy Jesosy nandre fa efa noroahany raha lehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao raha lehilahy namaly ka nanao hoe iza moa no izy tompo mba inoko azy hoy Jesosy taminy efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao no izy ary hoy izy tompoko mino aho dia niankohoka teo anatrehany izy aleloia amen fagagana ary fampahiresana iteny io teraka jamba tany kibondreniny ilay lehilahy fa rehefa niona tamin'i Jesosy dia Jesosy nampahiratra azy ary natonga fisarahana ny fanasitranana nataon'i Jesosy ary natonga fanoroahana mihitsy noho ny fanasitranana nataon'i Jesosy apetraka amintsika tsirairay avy ihany koa zany apetraka amintsika tsirairay avy ihany koa zany fa tsika rehetrarehetra dia teraka jamba tany kibondrena marina sapiso teraka jamba tany kibondreny tsy nalala ny fahamarinana tsy nalala ny Jesosy fa rehefa tonga Jesosy mikasika anao natonga anao nahiratra zay lazay le soratra teo hoe zavatra reno ihany fantatro jamba teo aloha fa mahiratra izao jamba teo aloha fa mahiratra izao ary mampahiratra anazy dia tsy iza fa Jesosy ihany fagagana nataon'i Jesosy ihany ahoana natao rehefa ary olombelona Andriamanitra naka fotaka dia volavolainy dia meny vovolainy dia eto indray valain'i Jesosy ny tany volavolainy dia natao ny tamaso dia nahiratra iza zany Jesosy mo Andriamanitra aleloia Jesosy mo Andriamanitra satria rehefa tonga ihany koa lehilahy iankohaka teo aminy dia tsy nanino Jesosy fa nanaiky niankohana teo amin'ny Jesosy izy fa ny ten'Andriamanitra nefa milaza hoe aza niankohaka fa tsy eo amin'Andriamanitra ihany rehefa niankohaka teo amin'ny Jesosy izy Jesosy tsy nana zay maha Andriamanitra any Jesosy
ihany koa keo aminy tsika tsirairay avy. Betsaka ny jamba ara-panahy am'izao fotoana. Betsaka ny jamba ara-panahy am'izao fotoana. Ary any amin'ny Luka toko fahaenina andininy efatra amby telopolo dia milaza mihitsy ny tompo hoe raha ny jamba vany andeha hitarika ny jamba, tsy makaiza ny hafarana, makany akady ny hafarana. Jamba teo aloha, mahiratra anankehitriny. Ianao koa inoko fa milaza an'izany, ary raha mbola tsy laza an'izany ianao ilaza an'izany. Fa jamba atao anatin'ny fahotana, jamba atao anatin'ny hoe noho ny fiezahako ny avovonjy aho, ka dia anao metimety aho, tsy tena ratsy aho, tsy asika andeha any am-piangonana tsy tapaka, hamonjy fotoana tsy tapaka, fa zay no avonjy aho. Fa jambana ara-panahy zany, tsy zany no mahavonjy, tsy zany no mahavonjy. Mampalahelo mihitsy amin'izao fotoana. Fa rehefa jamba ny olona dia mangataka. Raha ohatra jamba tena jamba naturel zany araka jamba sy ara-panahy ty fiteneniko dia mangataka. Zay le voalaza teo hoe tsy hoe tena angataka dia jamba. Satria tsisy nina ataon'ny jamba, tsisy hitany, tsisy famarinana fantany, tsisy zavatra hainy, dia mangataka natao, mangataka natao. Raha vao mbola tsy eo amin'i Jesosy koa ny olona anankiray ka jamba, mangataka foana natao, mangataka. Betakely betabe ny pastera mangataka, ty mbola jamba. Amen. Betabe pastera mangataka satria jamba. Rehefa jamba ara-panahy dia mangataka, mpangataka daholo. Fa nesesy fotsiny arainay zao mangataka ao amin'ny izy ao, arainay zao toronay zao mangataka. Satria jamba. Mangataka akola, omeo e, tongavy e, omeo ty e. Dia rehefa mangataka ny ao ambony, dia maninona koa ny aty ambany azy? Mangataka. Satria jamba, mitarika jamba, any am-kady ny hafarana. Dia ny filazantsara toriana amin'izao dia mangataka, fa mangataka ampolaka. Jamba, mampalahelo. Betabe ny fahajambana ara-panahy. Misy ny jamba, dia jamba ny lalàna, jamba ny fomba mpivavahana. Mampalahelo mihitsy mijery rehefa mandeha eny an-dalana eny, dia olona mitondra plaka ireny mitarika anao amina tokom-pivavahana. Ohatra mitarika izy hoe refy, mitarika izy hoe vahaon'ny olona, dia mitazona an'iny hoe hitanao misy hoe olona tsisy fiadanana, hitanao misy hoe olona tsisy fitsarana, hitanao misy hoe olona tsisy fiainana. Fa jamba. Dia rehefa mijamba dia mamelaka ny taratasy hoe tongava aty aminay, mangataka makanisa mba aty aminay. Anampina olona, anampina vola. Fa dia niteny mihitsy hoe iraka izay solon'Andriamanitra tahaka an'i Kristy, mampangataka anay aminareo, ny angatahanay aminareo dia tsy hoe omeo vola zay, na hoe omeo fahafolo kareny zay, na hoe mba toamo zay, sanatria dia sanatria. Fa hoy mihitsy Paoly hoe iraka izay solon'i Kristy tahaka an'Andriamanitra, mampangataka anay aminareo, mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Zany ny hafatra. Zany ny hafatra mila toriana, tsy hoe daonareo any am-bobao. Tsy zany ny hafatra. Tsy zany ny hafatra. Tsy hoe daonareo any am-tantely, tsy zany ny hafatra. Sanatria dia sanatria. Fa ny hafatra dia hoe mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo amin'ny alalan'i Jesosy mpamonjy, mba hiala amin'ny fahajabanareo, ahiratra ianareo. Amen. Tsy misy ambaratsika tsy Jesosy. Fa betabe ny jamba dia tsy olona manambara an'i Jesosy, fa manambara olon-kafa. Mametraka olona ambany zioka, mametraka olona ambany lalàna, mametraka olona ambany fomba. Mampalahelo, betsaka ny voakeza, betsaka ny voakeza, betsaka ny jamba, satria efa jamba mbola jambaina indray. Misy koa hoe tokom-pivavahana hoe tsy mahazo manao nareo afa tsy akanjo inona moa le lokony kasony hoe mangamanga sy maintsy le anaovany. inona le loko tsy azo anaovana fa tsy maintsy ariana daholo ny akanjo zay loko tsy maintimainty sy menamena. maintimainty sy menamena tsy azo anaova. Fa misy dia volo, misy dia volo, zay akanjo menamena sy maintimainty dia misy sarisary, dia misy sarisary, ariana fa misy dia volo. misy dia volo. Dia rehefa miala zany dia tsisy dia volo zona. Dia inona ihany ny akanjo azo anaovana lokony? Efa manao tenisy dia izay ihany ny anaovana. Inona ny lokony? Mangirangirana maintimainty. Rihana ny oloko no tsy fisiany ny fahalalana. Tsy resaka akanjo ny idiranao lanitra ka hoe esory ny akanjo maintimainty rehetra ampio amidy kely izy.
misy de zavatra misy de voly ve mbola amidinao amin'olona reo aiza ny fanafahanao ny olona ny akanjo mainty ny akanjo mena amboniboly atao atao anaty gony eto de amidy efa misy de voly io de mamidy zany efa misy de voly rindana ny olona no tsy fisiny ny fahalalana ao anatin'ny fahajavana de raha rehefa hivavaka ianao tsy maintsy manao telo mangamanga sy fotsifotsy kravaty mangamanga lobaka fotsifotsy pataloha mangamanga jipo mangamanga lobaka fotsifotsy zay ny idirana ny lavitra tena ho amin'ny fahafahana ny itsony Jesosy ianao tsy ny lokona akanjonao ny idiranao lanitra na tsy idiranao ny lanitra tsy ny lokona akanjonao ny apisy de voly anao na apisy de voly anao ny hafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana nanatsahany rano na nadiovana na namarinany anao ny idiranao fasaka ny lanitra izy no mitarika anao avy eo hoe teritery loatra ve ty pataloha ty tsy anaovako fa manana baraka tsy anaovako fa mana fotoanao ho atsika zay ao amin'ny Jesosy tsika zay mitaka teo limitsy hoe tsy maintsy zao ny anaovanao tsy maintsy ty ny anaovanao fa ianao manana fanamasina rehefa mahiratra amin'ny masonao zay pataloha mana fotoana tsy ho anaovanao tsony zay pataloha mety mifinjifinjy mampiseho forme ho visoronao amin'ny anaran'i Jesosy satria tsy manome voninahitra an' Jesosy zay fitafiana tsy manome voninahitra an'Andriamanitra tsy modina dia tsy ho anaovanao fa tsy hoe raha manao pataloha anao dia very any amin'ny elo fa izany teny fa tsy lehilahy ny pataloha any ekosy zao lehilahy manao zipo dia omelohany ianao fa manao pataloha anao dia makany amin'ny elo fa misy ke manao pataloha fa ao anatiny eo fa olotony risoriso e laika fankalana tsy fitiavana zany zany forme ty iverany daholo raha tsy misary-doha anao tsy afaka hivavaka amin'Andriamanitra aiza misy hoe tsy maintsy misary-doha anao raha mivavaka amin'Andriamanitra zany manajamba daholo ny volonao ny sary-dohanao raha vehivavy rehefa ao amin'i Jesosy ianao ary ny volonao no voaly fa tsy lamo fa tena iteto foana misy efa tena be volo be ohatrany na mbola tsy maintsy osina volo lapa ohatry ny vavahany amin'Andriamanitra fa aiza ho aiza ny misy an'izany tantara ara-tantara atao amin'ny Korinto ny misy an'izany ary atao ao Korinto irery any no ny fiarahamonina nisy tao satria ny vehivavy tamin'ny mivavaka tamin'Andriamanitra tsy izy tao fa nanompo sampy sy mivarotena dia nanao solaloha ary rehefa nanao solaloha izy ka tonga niova fonga nivavaka atao amin'ny tena kristiana dia nanafotoana nijery azy solaloha dia izy koa hoe alao izy manao voaly mba tsy hanafotoana ny hafa dia nampanaovina ny voaly izy mba hitovy amin'ny rehetrarehetra zay tantara ao amin'ny Korintiana misy zavatra radisina ara-tantara jerena ny fiarahamonina napisy an'ilay tantara fa raha ao amin'ny Efesiana ny Paul tsy miteny resaka voaly ao amin'ny Galatiana any amin'ny Filipiana any amin'ny Kolosiana fa ny azo fijaliana foana anambara ny famonjeny Jesosy foana anambara fa tranga-zavatra anankiray nisy tao Korinto na tonga zay hoe tsy maintsy misary-volo le vehivavy fa rehefa lava ny volo inona moa mbola isaronana londra zay anankiray majamba ny olona fa tena matahotra izy tsy afaka hivavaka amin'Andriamanitra fa tsy eto ny voaly dia tsy eno Andriamanitra ny voilinao ka manokatra ny lanitra ny voilinao ve ny enon'Andriamanitra anao tsy ny voilinao ny enon'Andriamanitra anao na ny manao voaly na ny tsy manao voaly fa ny enon'Andriamanitra anao dia ny fo madio ny fo ao anatin'ny fahamasina fo feno fitiavana an'Andriamanitra amen halleloia halleloia rehefa manana an' Jesosy ianao ampanahy rehefa manana an' Jesosy ianao mahiratra ianao tsy mangataka intsony ianao amen tsy mpangataka intsony ianao satria hoy tompo hoe zay rehetra anah dia anao avokoa zay rehetra anah dia anao avokoa rehefa jamba ny olona dia mpangataka izy dia gataka tsy hoe nangataka taloha iny fa tsy mangataka tsony izy fa raha mbola ao amin'i Jesosy ianao ka mbola mpangataka mieritsereta fa sao dia tsy ao amin'i Jesosy amen fa Jesosy fahafenonao Jesosy manome anao ianao indray ary no hanome amin'ny hafa amen zany zany fahamarinana mila mipetraka amintsika mila mipetraka tsara amintsika zany ny fiangonana zany am'izao fotoana dia lasa fiangonana mpangataka
publicité annonce amin'ny radio tongavy omeo zay tifonao alefaso zay tianao eto ny anjara brikinao anaovana zao mangataka ny fiangonana zany tsy natao angataka zany ny fiangonana zany hanomety ataon'ny fiangonana halleloia fa tsy angataka velively miova mihitsy ny fijery fiangonana amin'izao fotoana satria tsamba ny maso dia mangataka amin'ny fomba maro isan-karazany mangataka amin'ny alalan'ny gala évangélika mangataka amin'ny alalan'ny déjeuner concert mangataka amin'ny alalan'ny calendrier amidy dikan'izay rehefa mangataka dia jamba ary rehefa jamba dia mila miona amin'ny jesosy fa ny vision ny fiangonana tompo tsy angataka lava angataka ny fiangonana raha ny tena izy ny fiangonana mamaha ny fiangonana mamea mahatsy fiangonana no mampitafiny sy mitafy ny fiangonana manasirana maneho fagagana fa tsy hitan'ny fiangonana amin'izao fotoana intsona zany taizanao nahita an' jesosy ny toryteny ka nangataka tsy jesosy ray raha namahana olona tsy ompy 5,000 ny mpianatra anteny hoe raha vao rehefa tsy isy zavatra omenandreo ozy jesosy azaravana izy omeonareo anina izy ny fiangonana dia natao hanome halleloia fa mampalahelo ny fiangonana amin'izao fa mivarotra ka mijery nareo mijery zao nareo ohatra nareo mijery témoin de Jéhovah dia témoin de Jéhovah tsy mivarotra nomeno fa zay milaza kristianina ty mba avidio kely ty boky fa aizy jesosy le torinao hoe nomena maimaim-poana ianao mizara maimaim-poana ny katolika zay ataoko hoe tsy manana an jesosy nomba mavita mame vary sy loka mame ronono mame ino aiza ny mpino zanak'andriamanitra tsy manome fa angataka foana mieritsereta fa misy zavatra tsy miodinao fa ny fiangonan'andriamanitra ny zanak'andriamanitra fiainy fitahina ary natao hanome fa tsy angataka intsony amen na mino zany fa ianao enao ndray no hanome fa ianao tsy angataka intsony halleloia miova mihitsy fa zay le jamba teo le jamba teo mba angataka fa noho nahiratra masony tsy nangataka intsony izy de gaga ny olona tsy hoe le nangataka losa mangataka intsony rehefa miona am' jesosy koa ianao na ivavaka io ara miakatra hafa mihitsy io vavaka io rehefa misambatra misy teny frantsay zay hoe dis-moi ce que tu hantes et je te dirai qui tu es zany hoe lazao any namanao dia fantatra hoe izy ianao dia afaka resy koa zay teny zay manakaikaiky an'izay hoe hoe enoka ianao mivavaka dia ho fantatro amin'izay hoe izy jesosy aminao enoky kely ianao mivavaka 2 minitra 3 minitra tsy hoe mitsara tsy hoe zany mahay tsy hoe zany lafa zany fa manery tena ambany dia ambany fa enoky kely no mivavaka ao enona hoe iza moa jesosy aminao sao dia banky jesosy aminao sao dia caisse d'épargne jesosy aminao sao dia inona koa voativa sekamo akala vola fotsiny akala zavatra fotsiny sao dia rehefa mivavaka ianao dia za jesosy ty aniny ty jesosy ito jesosy zao jesosy momba ny anaty jesosy ty jesosy rehefa makao am' jesosy ianao dia ozy jesosy aoka izy an-tany tenany hitondra ny azo fizidaviny isan'andro anaraka raha tsy milatsaka ny tany voambarika maty dia mitoetra foana izy fa raha maty izy dia mamobe rehefa tombo am' jesosy tsy zay tiako tsony jesosy fa zay tianao jesosy mivavaka atao pala mombanao fotsiny jesosy mivavaka ataoko tsy santare amiko tsony tianiny ty jesosy dia le zao jesosy dia le zao jesosy lista be fotsiny momban'izy mombanao fotsiny dia tafy jesosy nanao kely maty tsy mipotra tsony mombanao fa momban jesosy dia tsy kaky ianao fa betsaka ao ampakataka misy tena manetsika hoe le lalana misy janona kely anao azafady soraty hoe daholo zavatra ilainao fa hivavatsika raha nefa dia ataontsika anaty boritra dia hirahana daholo le zatovy lahy kely zatovy vavy kely milahatra eny an-dalana iny anao ina moa filazana eny raha kolazy manetsika fotsiny samborona misy le olona sakana eo aloha dia atsony soraty eto ny vavaka eo soraty daholo zay ilainao hoe tsika ny amin'andriamanitra iny areo aizy jesosy am'izany jesosy ve torinao jesosy ve mambaranao jamba dia mangataka be zany mangataka zany tsy mahabe zany fa mangataka halleloia miovana fanavozana ny saina ambatarana ny sitrapon'andriamanitra fa nahiratra ampahirafy ny tompo ianao tsy ambany lalàna ianao
tsy hombany resaka mamin'ny fahafolo-karena ianao raha vao tsy mamenao dia voahoza tsy ny fahafolo-karena ny midiranao fanjakany lana averiko foany zany misy matsineny mpanompon'Andriamanitra matahotra tsy azo vola matahotra tsy azo vola dia tsy maintsy asiana le fahafolo-karena ary betsaka ny tsy tia betsaka mankala betsaka tsy fany aty hoe otra miteniteny ny fianarana zany toriteninao zany fa avinao ny olona ame rehefa te ame vahao ny oloko izy Jesosy zay ny iraka petraky Jesosy vahao ny oloko ary te ho vahany izy amin'ny anaran'i Jesosy fa misy le anankiray manao vahao ny oloko fa vahao ny oloko soratana hoe fa voagezany olona tonga ao voagezany olona tonga ao fahafolo-karena tsy maintsy alohanao ty haniny ty tsy azonao hanina ty azonao hanina voagezany olona tonga ao tsy maintsy mifady aminy ianao amin'ity andro ty nga ifadiana tany io forcena olona rehefa te hifady dia mifady rehefa te hifady ianao dia mifady za tsy afaka hiforce anao mihitsy hoe mifady ianao hanina ny antony fifadika aminy koa nefa angataka te hivady olanao te hilamana ao te hiroborobo andao hifady any nga fifadikana azona zavatra be olo zany mifady anina fotsiny satria tian'i Jesosy amen mifady anina fotsiny satria te hampangina nofo dia te hianao Jesosy bebe koa fa ny any olona fifadikanina am'izao ny ankamarony politika amikafana ny lanitra io tonga daholo ny mitady zavatra rehetrarehetra hifady amina tsy hifady amina noho ny fitiavana an' Jesosy fa hifady amina mba tsy haiko anao zakopoty pirana kely le boaty rosaka daholo izy rehetrarehetra zany hoe noho le fifadikanina zany misy kafa le zavatra rehetrarehetra ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana ilaina no mifady amina tsara no mifady amina ary napetraky Jesosy zany fa ny mobilina hifadikanina ny antony hifadikanina anitetezana an' Jesosy bebe amonona ny ty nofo ty ananana aim-panahy fa misy mifady amina tena hoe iva le problemo ho afaka le olona gadra riny hisokaka le marché sy sisa tokony ho tsara ary mamaly vavaka fa rehefa ianao ababon' Jesosy zavatra tsy angatanao romeny ianao amen zavatra tsy soratanao tanaty taratasy ianao zay inona daholo ary Jesosy izy daholo reta satria tsy antsony ny fonao tsy misainterese antsony ianao mivavaka ataonao sujet de prière mombanao tsony momba ty momba zao mivavaka ataonao dia lasa deran' Jesosy fotsiny miankohaka amin'i Jesosy mankalaza an' Jesosy mihotrika eo amin'i Jesosy dia misy fotoana ohatra rehefa misy olona miara-bavaka ohatra na miara-bavaka ampiray-tampo amin'ny tompo dia mantany tsy sujet de prière mba hiaraka entina ve izy ty tsy malaza sujet hoe inona ny problemanao inona ny anao dia ianao vavaka ao anito dia ty vavaka anito tsisy maharatsy an'izany fa le stady ambonimbony kokoa dia lavan'i Jesosy aminao dia zao ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny famarina manampy anao zavatra rehetra tsy sujet de prière etsona ianao fa ianao sy Jesosy fotsiny dia omeny Jesosy ianao zay ilainao amen amintsika ve zay famarina ten'Andriamanitra zay mila maty ao amin'i Jesosy tsika voaomby miaraka amin'i Jesosy eo amin'ny azo fijaliantsika sika tsony no velona dia hoy Jesosy hoe zay amonjy ny ainy no avery azy fa zay avery ny ainy noho ny fitiavana no amonjy azy zany hoe rehefa ataonao perta daholo ny eto tany tsisy ilainao tsisy mampiraiky anao Jesosy ray mame zay ilainao hoe ny azy Jesosy dia lanitra ihany ny azy Jesosy dia miaraka aminao ihany dia ozy hoe ianao koa fanatika be ianao kosa extrémiste nareo zany to tena zava-panahy be fotsiny fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao matiny aminao taloha rehefa tao amin'i Jesosy dia tamin'ny zambola tsy tena hoe nalala ny famarina sujet de prière foana netiko eo amin'i Jesosy ty Jesosy momba an'izao Jesosy momba an'izao Jesosy mivavaka misy tsy azo mihitsy farany reraka azy hivavaka so fa tsy mamaly amihitsy Jesosy tsy mamaly amihitsy Jesosy nisy fotoana tena hoe mipetraka mihitsy hoe sakorana tsy mivavaka zany tsony aloha andeha fosiny eo zay andeha fa tsy azo akory le zava-kantatara namboariny Jesosy ahy ny volavolainy mihitsy hoe tsy zay tianao nge io fa zay tiako tsika ne rehefa miaraka amin'i Jesosy tsy zay tiantsika intsony
fa zay tiany Jesosy e. Tsika mira zay nebe moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Ndraindray izy olotra fotsiny fa rehefa mitady intérêt foana na miaraka amin'ny Jesosy. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy zany manao fiveriny ainy maty eo amin'ny Jesosy. Tsy ny sitrapoko intsony fa ny Jesosy. Tsy zay tiako intsony fa zay tiany Jesosy. Tsy zay tadiaviko intsony fa zay tadiaviny Jesosy. Amen. Miadana ianao raha zany famalinana iainanao. Tsy ny fiatraina intsony ianao hoe tsisy indray le vola, tsisy indray le kiraro maintimainty, tsisy indray le kiraro menamena, tsy ao indray le kiraro ohatran'izao. Tsy misintéressé amin'izany intsony ianao e. Raha tsy zay karaha le akazo hoe tena tokony izao ny fomba fanaovanao azy. Rehefa ohatran'iny izy tompo zay nanaiky azy hoe ohatran'iny zay zany, ohatran'iny dida. Alleluia! Manafaka ny tenin'Andriamanitra, manafaka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy zahantsony Jesosy. Zay le hoe maturité spirituelle, zay le hoe jamba fa mahiratra. Alleluia! Fa ny rehefa folo-karena moa teneniko tsy anjarak'Andriamanitra zany fa folo-karena zany. Zato isan-jato aminao dia any Jesosy. Misy manao recouvrement mihitsy akavolany aminao. Amin'ireo mbola jamba mangataka ireo. Manao recouvrement mihitsy efa sina représentant par zone. Zone Mbobao tiny ao amin'ny agent de recouvrement. Département recouvrement, ao am-piangonana département recouvrement, fa folo-karena fe zay mbola tsy nameny. Rikana ny oloko no tsy fisin'ny fahalalana. Fa ny zanak'Andriamanitra zato isan-jato any Jesosy. Ty Jesosy no vola nomenao azy zato isan-jato. Atao inony ty? Iza nomena azy? Mena very dary, mena very mafy, mena very zoky. Le mahandritry-ndala, le ankizinao, iza anao atao ahoany ty Jesosy? Zay no izy. Miaino ianao, mila mamantatra hoe inona ny tiany Jesosy hitondrana an'ity. Fa tsy voatonga dia ary aminy. Tsy ilainy intsony ianao fa be loatra ny anazy. Iza moa ny teny zay hoe rehefa misy sifra tratrarinao amina fiangonana ray zay. Dia rehefa tratra le sifra, tsy haiko hoe 200 millions tratrarintsika amin'ny androany lahy ty. Rehefa tratra le sifra 200 millions, zay mihoatra eo 250 millions, 300 millions, arina le 100 millions. Tsy ilaina fa ty misy marky. Inona ny dikan'izay? Satanika le zavatra. Satria ny devoly rehefa manome voly, tsy maintsy misy fotoana andaninao an'iny aingakaika fa tsy azo ajanony ela. Dikan'izay mahatomba anao an'izay le fivavahana, efa misy pacte amin'ny devoly ao. Efa misy pacte amin'ny devoly, efa misy fanarano, dia efa misy montant, iny ihany ny alainareo, dia iny ihany fampiasaina. Mba hiratra ianao androany. Mba hiratra le ianao androany. Mba tonga anao hitsoka azay zavatra rehetra tsy avy aminy koa. Fa misy olona satanika taloha mahasisia taloha fa rehefa niona tamin'i Jesosy dia nilaza an'izay. Misy fotoana ozy izy amin'ny alina mangataka vola amin'ny devoly. Tonga dia mipetraka amin'ny latabatra eo vola be. Fa teny amin'ny fotsiny devoly hoe maintsy laninao iny hatramin'ny rapiso amin'ny roa. Raha tsy laninao iny hatramin'ny rapiso amin'ny roa, tsy loza azo anao. Tsy maintsy laniko le izy nampiasaiko daholo zay zavatra tokony antaniana ary tsy mahazo mitahiry zavatra tehirizina zany fa zavatra olevina daholo mampiasaina amin'ny voly. Dia lanilaniana foana le voly, lanilaniana foana le voly. Zany ny nataony Satana ambadika. Fa saorana tompo fa nanompo-tena ho an'i Jesosy zay olo zay dia nijoro vakom-belona any amin'izany. Ka raha eto Madagasikara ianao mahita an'izany hoe misy marika mila tratrarina dia zay ohatran'iny tsy ilaina fa ariana, tsy Jesosy zany. Alleluia. Tsy Jesosy zany. Miambena tompo, aoka hiratra, aoka azava. Farany rehefa ao amin'i Jesosy tsika, zao lazay ny tenin'Andriamanitra io amin'ny Tesaloniana, zay tsy miasa aoka izy tsy hinana. Zay tsy miasa aoka izy tsy hinana. Mazava zany tenin'Andriamanitra zany. Fantatra ao izy izy fa misy eo aminareo ao tsy miasa fa miakina amin'ny hafa fotsiny, misalovalovana amin'ny anjaran'ny hafa, mihitikiditra amin'ny fiainan'ny hafa. Ozy Paoly hoe no teo kely reny olo reny. Andriamanitra ozy izy tsy miantso antsika amin'izany. Fa zay tsy miasa aoka izy tsy hinana. Dikan'izay rehefa mahiratra ianao amin'i Jesosy, manino? Miasa. Miasa rehefa tonga ao amin'i Jesosy. Miasa rehefa tonga ao amin'i Jesosy. Fa zay ny nananaram-Paoly tao amin'ny Tesalonika.
hoe misy aminareo reo tsy miasa fa miraharaha fotsiny any hafa fa amparao ihany sisy hoe zay manao an'izany aoka izy tsy hinana ary Paoly dia niteny mihitsy ao amin'ny Tesaloniana hoe zay ozy izy rehefa nitory taminareo tsy nitady volamenanareo zay tsy nitady vola fosinareo zay tsy nitady zay fanananareo zay fa ty tananay ty miasa ozy izy andro manala ny tananay miasa andro manala ny karamanay mba hivelomanay sy zay rehetra niara-niasa taminay mba tsy ho vesaka ho anareo ny filazantsika Paoly apôstôly tao hoe anisan'ny apôstôly goavana sy mahery baiko zany fa zany Paoly zany tsy nanaiky ho velomizana izy tsy nanaiky nanay volan'izana izy fa ozy Paoly sao dia voasakana ny filazantsara sao dia amakitratanareo mety zoako izy dia aka vola aminareo zoako ny andray avy any aminareo fa tsy te ampiasa an'izany mihitsy mba tsy voasakana ny filazantsara fa ny tanako ny asa andro manalina ahafahako mivelona sy mamerina zay miaraka amiko dia ho antsika Paoly mpanao lay fampianarana antsika zany zay Paoly nanao lay dia namidany zany ny lay dia iny ny karamany dia iny nandehanana nandeha tory iny nanaovany sakafo sy ny sisa sy ny sisa rehefa ao amin'ny tompo ianao tompo manome say tompo manome toerana tompo manome fahalalana tompo manome fahafahana miasa ho an'ny tompo miasa azonao zay tokony ho anao halleloia miasa halleloia fa ny tompo manome asa rehefa mitady ianao rehefa magataka ianao tena tia napetraka amintsika zay rehefa mahiratra ao amin'ny tompo tsy mpangataka tsony amen aza manaiky mpangataka zakatsony e amen manome ndray ahoana moa mba plasinao ndray manome amen plasinao ndray manome ho an'izay mila fa tsy ahodipodiko ololo le teny plasinao ndray manome ho ana sanatria ho any ty filazantsara ty torina maimaim-pona nomena maimaim-pona dia mizara maimaim-pona raha misy mila DVD omena DVD maimaim-pona raha misy mila MP3 omena MP3 maimaim-pona raha misy mila atao anaty clé omena maimaim-pona raha misy mila brochure omena brochure maimaim-pona satria nomena maimaim-pona dia mizara maimaim-pona ny tompo ny asa mameanao avadikeo rehefa misy ilana ary misy kasihan'ny tompo any da tsy miteny hoe tsy ilaina ny vola da tsy miteny hoe tena zava-mianafa laviko daholo fa rehefa terem-panahy ianao ary manesika anao ny fanahy afaka manohana ianao manome anohananao satria resy lahatra ny amin'ny filazantsara ianao fa ianao mbola tsy resy lahatra ny amin'ny filazantsara ianao mbola tsy nibebaka tsy mbola nateraky indray sarotsy tsy ny volany mamonjy sarotsy miakanan'izany sao dia eritreretin'ny olona fa ny vola omeny no avovonjy azy halleloia halleloia tsara Jesosy raha manamalana tena mba ho afahany koa ianao amin'ny kezan'olombelona tsy tompotsika hanombolona ka olombelona notokonao antoko-pivavahana notokonao olombelona no rahanao e tsy maintsy andro varavara etsy ianao fa am'izay anao voavonjy ianao tsy maintsy anao protocole d'accueil etsy io ny asanao fa raha tsy manao an'io dia tsy mahazo fitahiny tsy lamina amin'ny asa tsy mandeha ny fianarany zanakao tsy zany mahavovonjy dia betsaka ny olona voagezana zany betsaka ny olona voagezana zany fa rehefa fotoana izay famarinana zay ianao farany a zarako azy dia roahana ianao zay roahana amin'ny synagogue io mahiratra io dia miroahana dia tsy zakatsy ny famarinana ny tenenina zay manaraka Mosesy ozy ny Jiosy zay tsy manaraka an'io zany nefa Josesy ary Jesosy ary Mosesy no nkeny manambarany Jesosy tsy fantatry ny Jiosy zany zany dia tsy faly ny fariseo tsy faly tamin'i Jesosy niroahana tao synagogue Jesosy niroahana koa ijampy nao koa rehefa mijoro amin'ny famarinana any amin'izay toerana ivavahanao sy nametrananao any ka tsy araka ny tenin'Andriamanitra any azagagy ianao raha voaroka azagagy ianao raha voaroka Jesosy ary voaroka le jamba raha voaroka isany efa voaroka ianao voaroka no ny fijoroana famarinana tamin'i Jesosy rasany atokotany nareo rehefa vavaka satria tsy zaka ny famarinana tsy ianao ihany fa maro ny eto a mafahany Jesosy zay le izy hoe jamba teo aloha fa mahiratra zao jamba teo aloha fa mahiratra zao tena iasany fanamasina apetrak'izay teny zay fa mahita mihitsy olona maro eny tovy teny eny an-dalana mahita mihitsy olona maro eny anatona any amin'izay fivavahany any dia anambarany tena famarinana
enjehan'olona tsy mpinin'olona fa misy tonga sainao fa ivoaka ianao ko tsy tafajanonao fa ivoaka ozy le rahalatanareo zay namoraka hoe taonao izy ny amin'ny fitoriteny ataonareo fa tena manampy anay mihitsy fa zay ozy izao mivoaka atao amin'le fiangonana misy anay fa neo fiangonanao izy mangatakary de asaina mame vola zay de asaina laza ny fiverenan'i Jesosy any izy ohatran'ny misy fitiavam-bola fangalana vola de niana atao zay mivoaka atao zay ozy izy satria resaka vola mao resaka vola hoe le filazantsara torina manafaka ny olona ary rehefa afaka ny olona de mitondra vola ao amin'ny fahafahana ary zay tsy mazaka de mandroakanao zay le filazantsara ka aza atao magaga raha misy an'izay mandroakanao ray aman-dreny mandroakanao ray tampo mandroakanao manodidina no hainao zolo noho ny filazantsara mifanisy miravoravoanao fa lehibe mivadikyanao any an-danosy tsara miaraka amin'ny Jesosy tsara miaraka amin'ny Jesosy itsoro amin'ny famanina itsoro amin'ny fahamasina mba tsy mijamy ianao fa hiasa alleluia zay tsy miasa ao izy tsy hinana zay tokony miasa miasa amezana ho an'ny hafa ihany keo fa zay le jamba de mahina malala Jesosy amen amen